Mahakasika an'izay fifidianana izay hatrany kosa mihoatra ny atsasany toerana azony antoko HVM tamin'ny fifidianana lonina izay notontosaina ny 20 ny volana desambra lasa teo. Manaraka azy ny team ary ihany koa ny mapara amin'ny laharana fahatelo. Fanampanazavana avy hatrany. Ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara ny maranisa ao anatin'ny anteny Merandoholona. Raha ny vokatra vonjimaika dia toerana 732 misy no azony antoko HVM tamin'ny fifidianana loholona izay natao ny 20 desambra 2024 teo. Manaraka azy ny team nahazo toerana 3, ny mapara toerana 2 ary tsy miankina 2. Ho an'ny faritany Antananarivo dia toerana herana no azo lisitra HVM Tarihan'Andriamatoa Andrembololona Mananjara. Toerana iray no azo lisitra team Tarihan-Andriamatoa Olgara Malasan nisitry ny varotra teo aloha. Ao Antsiranana dia ifampizaran'ny HVM tamin'ny leader fanilo ny toerana. Enina ny toerana azon'ny HVM izay nitarihan'ny Bematana Martin ary nahazo toerana iray leader fanilo tarihan'ny Emile Razavindratova Ravololon'Irina izay vadiny filohan'ny anteny Meram-pirenena. Ho an'ny faritany Tomasina nahazo toerana iray tsy miankina mifanasoa izay tarihan'ny Ramarso Emiline. Toerana iray ihany koa no azon'ny team tarihan'ny Randritsalama Jackie. Toerana 5 no azo lisitra HVM tarihan'ny Malo Benoît. Tao amin'ny faritany Mahajanga no azo toerana iray avy amin'ny team sy ny iray mapara raha toa ka lasan'ny HVM ny toerana 5 ambiny. Norombahan'ny lisitra HVM avokoa ny toerana 7 amin'ny faritany Toliara izay tarihan'ny Kolo Roger ary Fianaratsoa tarihan'ny Irina Andriamandavy 7.